Sehatra politika izay ihany sika mijoro mpiara-miasa akaiky amin'ny mpitondra ankehitriny amin'izao fotoana izao eo amin'ny sehatry ny fampandrosoana ny firenena ny fikambanana emergence de Madagascar ny maraina teo moa dia nisy ny fihaonan'izy ireo tamin'ny premier ministre lehibe ny gouvernement teny amin'ny ivitoerana American International Chamber of Commerce teny 67 hectares teny. Ny fanakalo hevitra tamin'ny premier ministre lehibe ny gouvernement navy ao amin'ny fikambanana emergence de Madagascar ho fanomanana ny tetikasa emergence izay hoentina ampandrosin'ny firenena. Fihaonana izay notanterahana teto amin'ny fobe toeran'ny American International Chamber of Commerce ary natrian'ireo solotenan'ny manampahaizana manerana ny nosy izay tratrantso ny solotenan'ny Ray aman-dreny ara-drazana ary ireo vato nasonotry ny tany. Ny vory ary nametraka ny tetikasa fampandrosoana ireo manam-pahaizana rehetra manerana ny nosy ireo vato nasonotry ny tany dia tonga teto ny prime ministre na dia ny fanakalo hevitra anomanana n'izany hoe tetikasa emergence de Madagascar zany ary hoentina koa ananana sofokevitra amin'ilay hoentina amin'ny assemblée nationale amin'ity farany narotria eo amin'ny fampisehoana zany ny application ny atao hoe PGE na politique générale de l'État avy any amin'ny filohan'ny république régionale mampianina eo amin'ny fanatanterahana azy ka mizara commission vitsivitsy nanao sosokevitra androany ny emergence de Madagascar izay isiny sosialy ara-toekarena ny fandriam-pahalemana défense sy sécurité etc ireo no dinikasa namena ny prime ministre androany mba ahafahany mandrafitra izany tetikasa ho an'ny Madagascar zany. Anisan'ny tondran'ny filohan'ny emergence de Madagascar fanazavana ny mikasika ny zone économique spéciale. Ny atao zone économique spéciale dia famanjariana ny tany mba isiny ny ataontsika hoe foto-dravitra asa hiaingan'ny ataontsika hoe ny fitomana ny mpandrarà. Ireo mpandrarà ireo nefa dia tafiditra ao daholo na ny amerikana na ny européana na ny frantsay na ny Afrique du Sud izay andeha hitsofoka ao anatin'ny zone économique spéciale. Ireo zone économique spéciale koa dia amintsika tsy amidiny tany any malagasy ny tany na ao anatin'ny zone économique ary raha ohatra ka misy mila tany ny avy any ivelany dia ampandifaina angambany fa any malagasy ny lolarana ka izay mahatonga ny malagasy izay iara-iasa amin'ireo mpandrarà vahiny dia manao joint venture partenaire ary zay no fa any malagasy mpandrarà na vaovao na efa voisantatra anana amin'izany hoe partenariat joint venture ka amin'ny mpandrarà vahiny zany ao anatin'ny zone économique avy amin'ireo partenariat no azahoany atao hoe débouché savoir faire ary ny lalam-barotra ny ataontsika hoe financement. Ny manampaizana malagasy momba ny zone économique spéciale ny ofanatany azy dia nanamafy fa azo atao tsara izany ho an'ny Madagascar. Dia azo atao ty zavatra ity raha ny expérience zany efa nilazaiko teo ihany hoe zay niaina zany tambola Chine mbola raha tonga tany mbola nahantra no Madagascar Chine zany mipetraka tany efa nandritry ny ela ihany zany roapolo taona mahery tao anatin'izany nahitana hoe afaka miova zany hoe mety zany azo ataony miova na dia atao hoe population ngeza be indrindra aza Chine zany na dia hoe ambany aza ny marikaina ny niveau de vie tamin'izany aza dia tao anatin'ny folo taona izy dia efa midépassé an'ireo izay mitovitovy anazy zany hoe possible azo atao ny fanovana ny fiainana toe-karena zany. Ny premier ministre moa dia nampirisika ny emergence de Madagascar anoho ny asany ary nanamafy fa lalana iray izay nofidiana mba hiadiana amin'ny fahantrana ny emergence. Ny voalohan-kareran'ny Madagascar araky ny nambarany dia ny olony tokony atsahatra ny fitiavan-teny mba ahafahana mandroso. Mety hisy raha ny voalazany ireo izay anaratsy ity tetikasa vaovao hoentina ampandroson'ny firenena ity fa tsy atao sakana izany. Raha ny fantatra dia i Sénégal izay nametraka tetikasa pacte national de l'émergence du Sénégal dia nahazo famatsim-bola avy amin'ireo mpamatsy vola mahazatra na bailleur de fonds traditionnel mitetina 7,4 milliards $. Mitsoka ny rivo-baovao raha ny voalazan'ny emergence de Madagascar ary io indray no ankatoavin'ny mpamatsy vola iraisam-pirenena ankehitriny.